ny kristianina sy ny Facebook na ny kristianina sy ny tavam-boky. Tsy haiko hoe nanidina loatra ny io ny resahanareo fa raha ny tambanjotra tserasera be de be ny tambanjotra tserasera misy ankehitriny. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia ny Facebook no ny resahana satria raha misy mikirakira internet na ny internet dia faharoa amin'izay site be mpampiasa indrindra maneran-tany ny Facebook aorinan'ny Google. Zany hoe rary ny sitsiny raha miresaka an'io isika. Fa ao anatin'izay dia zao tsara ihany aloha miverina amin'ny tantara. Oviana moa nisy an'io Facebook io. Ary inona ny tanjon'ny olona nanao an'izy io? Fa raha ny fahalalako, fahalalako satria indraindray ny olona samy manana ny fahalalany. Dia tamin'ny 2004 nisy ny Facebook voalohany. Ny antony nanaovan'ilay olona namorona azy dia hifaneraserana sy hifampizarana. Hifaneraserana ny mpinamana na olona tsy mifankalala koa fa ny eo nateny nanina teny dia mifampizara. Ary raha jerentsika ny Facebook dia zao hoe efa mihoatry ny 350 millions ny olona mampiasa azy amin'izao fotoana izao. Olona zany, olona zany. Ka raha oharina amin'ny firenena iray zany dia azo ambara hoe ny mpampiasa Facebook dia ohatrany hoe raha oharina amin'ny firenena anakay dia anisan'ny firenena fahaefatra lehibe indrindra maneran-tany. Ohatra hoe Chine, Amerika, Russia. Ka raha tambatra ireo olona ireo dia ohatrany hoe firenena lehibe fahaefatra, lehibe fahaefatra ny Facebook. Dia hitantsika tsara fa rehefa natao ny fanadihadiana, tsy haiko no raha tonga taty amintsika izany, dia olona ray ao anatin'ny 370 maneran-tany no anisany mampiasa azy io. Za tsy hampanangan-tanana hoe izany mampiasa, izany tsy mampiasa. Fa raha fanadihadiana, tsy zany nanao an'izany fa ny manam-pahaizana momba mikirakira ny tarehimarika no nilaza izany. Dia hitantsika ihany koa fa ny olona mampiasa Facebook dia manana namana eo amin'ny 300 eo en moyenne. Fa misy manana 10,000. Nenahy efa tsy raisiko tsony fa za moa tsy dia tena manao demande mizany fa efa 5,000 dia efa aveo trieko daholo amin'izay. Fa misy namana manko tena namana ary misy namana virtuel fa hafa ihany namana réel. Dia hitantsika tsara fa nisan'ny fitaovana inona ny zavatra fiovana nentin'ny fivoaran'ny teknôlôjia indrindra fa ny tambajotra sosialy tahaka ireny Facebook ireny. Ny anakay dia zao tontolo zao dia lasa ohatry ny fokotany iray. Lasa nanao vakanso any anana hono ry zareo atsy. Sao indray ny akanjo nanaovany voakany mararony izy. Ohatry n'ilay nefa olona ny Canada, olona ny Chine, olona ny Koety fa ohatry ny olona ray fokotany aminao. Ary le izy dia tena hoe vao mandeha le izy dia hoe iny izy manao an'izao izy, naka saketsenanina izy, lasa ohatry ny fokotana kely izao tontolo izao. Tena mahagaga. Fa ihany koa inona ny anisany fiovana nentin'ny fivoaran'ny tambazotra sosialy? Manjary manana fiainana. Reraka dia misaoty saiko indray ny antsoina hoe numérika amin'ny teny malagasy. Avela hoany fa tsy dia tena zava-dehibe loatra. Indraindray koa
mety andany fotoana loatra fa amin'ny ankapobeny dia zao ny fiainan'ny olona dia manjary tsy lasa vie réelle fa lasa vie virtuelle ka na ny namana aza dia namana virtuelle ny be deaibe fa tsy namana réelle na ny vaovao avoaka azy sy ny sary avoaka dia indray zavatra virtuelle fa tsy réelle ka na amin'ny lalao ary ny ankizy vokatry ny fandrosoana dia tsy tena manao baolina réelle fa manao baolina virtuelle dia miova ny tontolo manodidina fa ny anankiray anisan'ny fivoarana nentina dia ty mampifanakaiky ny olona mifanalavitra fa nanjary mampifanalavitra ny olona mifanakaiky ny olona lavitra ohatrany lasa akaiky anao fa ny olona akaikinao a ohatrany lasa lavitra be aminao ny olona lavitra vitanao manao j'aime commenter partager fa ny olona akaiky anao a za raha mahazo j'aime za raha mahazo commenter lay sakafo hoe tsara be lay sakafo netiny nataony neny fa raha ny olona miposte tsara be zany sakafonao zany miova ny fiainan'ny olona vokatry ny tambazotra sosialy ka raha iresaka etotsika ny amin'ny facebook sy ny fiainana kristianina dia mety ametra-panotaninina hoe angamo ny baiboly miresaka an'izany facebook zany e jinona koa ny idirantsika amin'izany fa zao no teneniko anareo zay zavatra rehetra tsy hitanao amin'ny baiboly dia tsy hitanao tsony ny facebook dia miresaka ny fanatontoloana zavatra ray hitanao maneran-tany fa ny soratra masina koa zavatra ray mila ambara amin'ny olona maneran-tany fa ny baiboly tsy miresaka mivantana ny resaka facebook fa kosa miresaka foto-kevitra mila iainan'ny kristianina izy resaka principe de vie no ambarany soratra masina fa tsy miresaka manokana fotsiny hoe raha ny atao hoe facebook dia zao ny toko fa fomba fiainana amin'ny ankapobeny foto-kevitra mila iainan'ny kristianina ary zay foto-kevitra zay no mila hijerentsika ny fampiasana an'io facebook io na ny tsy fampiasana an'io ihany koa fa mazava ny soratra masina tsika rehetra miara-mamaky amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ny baiboly dia nomen'andriamanitra ny teniny ahasoa fampianarana raha miteny hoe facebook tsika dia misy fampianarana mila atao ao raha miteny hoe facebook tsika dia misy fandreseta-ndahatra mila ampitainao raha miteny hoe facebook tsika dia misy zavatra mila ahintsy ao ary raha miteny hoe facebook tsika dia misy zavatra misy fitaizana ao amin'ny fahamarinana mila atao amin'ny olona ao fa tsy maintsy amin'ny alalan'inona ny tenin'andriamanitra mba hahatonga le izy an'inona ho tanteraka ny olon'andriamanitra ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra amin'ny zavatra tsara rehetra ary ny foto-kevitry ny soratra masina ihany koa dia mampianatra manao hoe fantaro ny zava-drehetra maninona ary azajanona eo fa matetika io toko fa anio andininy faraika amby-roapolo ny tena tiatsika fa ny andininy faharoa amby-roapolo ny tena mila tadidina ahoana ozy izy fantaro ny zava-drehetra azony mafy zay tsara fa dio ny fanao ratsy rehetra ary zany foto-kevitra zany na principe de vie zany mila ananatsika na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona fa anankiray amin'izany ny facebook fantaro ny zava-drehetra azony mafy zay tsara fa dio ny fanao ratsy rehetra
Ny Korintiana voalohany toko fahenina andininy faharoa ambin'ny folo. Zay raha antsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa zao tsy mety andevozin-javatra na inona na inona. Dia raha veriko amin'ilay tontolon'ny Facebook le izy dia zay afaka manao an'io fa tsy voatery mahasoa daholo ny zavatra ao anatiny eo. Afaka manao an'io fa tsy manaiky andevoziny io eo amin'ny fiainako. Ary zany foto-kevitra zany ny foto-kevitry ny soratra masina amin'ny zavatra rehetra. Jaona toko fafito ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahena ambin'ny folo. Ahoana hoy ny Tompo? Rehefa andeha ny Tompo dia zao ny vavaka nataony tamin'ny rainy fa ankehitriny makany aminao ao. Ary zany teny zany lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hananany fifaliana tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao ary alany izao tontolo izao izy satria tsy namany izao tontolo izao. Tahakay tsy naman'izao tontolo izao. Zao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahakay tsy naman'izao tontolo izao. Eto amin'izao tontolo izao isika fa tsy naman'izao tontolo izao. Eto amin'izao tontolo izao isika fa mila tsy manao ny fanaony izao tontolo izao. Ary tsy afaka miala amin'izany tontolo izany isika ankehitriny. Indrindra fa ny taranaka indray mirany arivo-taona fahatelo, ny 3e millénaire. Dia reo adolan-tselo sy tanora reo zany. Tsy afaka miala amin'izany. Kanefa ny Tompo dia efa nivavaka hoe tsy ny hampiala azy amin'ireny tontolo ireny fa niaro azy amin'inona ratsy. Dia efa nomeko azy ozy izy ninona ny teninao. Inona ny arovan'ny zatovy lalaka lehany tsy ho voaloto? Fa ny tenin'Andriamanitra dia mahasoa fampianarana, fandresen-dahatra, fanotsiana izay diso, ny fitaizana ao amin'ny fahamarinana. Ny Tompo tsy nanala antsika eto amin'izao tontolo izao fa niaro antsika. Dia ahoana hoy Paoly? Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany sy ny faharoa. Tsy ho an'ny olona rehetra zany fa ny olona nanara-dian'ny Tompo no nanarin'ny Paoly. Mangataka aminareo noho ny famindrapon'Andriamanitra voalohany aloha dia atoloriny inona tenanareo fanatitra maninona velona. Midikany hoe fanatitra velona dia zao tsy fanatitra ny maty. Ny maty tsy conscient intsony fa ny velona conscient amin'ny zavatra izay ataony. Ndalo fahoriana zao ny fianakaviana dia misy fahoriana ohatrany dia mijery an'ilay olona maty, batainy tsy mihetsika ntsony, aisaka mivilana ny lohany ataovy izao tsisy réaction ntsony satria maty. Fa ny velona tsy maintsy manao inona réaction manoloana ny zava-misy. Ka ny olona manao fanatitra velona zany hoe maninona le izy antsitrapo no anekenao an'Andriamanitra, no anoloranao ny fiainanao an'Andriamanitra,
ary rehefa manolotra ny tenanao an'andriamanitra ianao dia tsy maintsy takian'andriamanitra miova koa ny inony fomba fisainanao, fomba fijerinao ary ny fomba fanaonao. Ary zay natonga ny Paoly ny tenanao hoe ary aza manaraka ny fa miova amin'ny inony fanaovazany saina, fisainana mihitsy miovainy mba hamantaranao hoe sitrapon'andriamanitra ve zao. Fa ny sitrapon'andriamanitra dia zavatra roa, zavatra telo. Ny sitrapon'andriamanitra dia zavatra tsara sady akasitrahana no maninona marina. Foto-kevitra ara-tsoratra masina zany. Noho izany tsy miresaka mivantana momba ny amin'ny Facebook ny baiboly, fa miresaka foto-kevitra izy. Zay tokony iainan'ny kristianina. Ka na tamin'ny andron'iza na tamin'ny andron'iza ny foto-kevitra tsy miova, ny principe tsy miova. Fa tsy ohatry ny fanaontsika malagasy indray za en principe amin'ny 5 eo no mifo. Zany hoe misy fotoana zany amin'ny eniny. Fa le en principe mianjary maninona le izy? Ohatry ny lasa flexible. Fa ny principe tsy flexible zany. Rehefa zay day dia zay. Zay ny foto-kevitra ny soratra masina. Kristianina sy ny Facebook dia zao. Manana ny fomba fijery ny kristianina tsirairay avy. Ary na tsika eto ary tsy mitovy. Na ianao sy ny zanako ary tsy mitovy ny fijerinareo. Na nareo mivady ary mety tsy mitovy. Ny mpiara-mivavaka tsy mitovy. Ahoana ny fijerintsika an'io? Dia zao no mila tadidiana. Tahaka ny zavatra rehetra misy tian'io. Misy maninona? Tsy tian'io. Tahaka ny zavatra rehetra misy tian'io ary misy tsy tian'io. Tahaka ny zavatra rehetra dia misy zavatra miabo ao anatin'io ary misy zavatra miiba ao anatin'io. Misy manana fijery miabo ao anatin'io ary misy manana fijery miiba ao anatin'io. Tahaka ny zavatra rehetra dia ohatran'izany ihany koa io. Fa ny fanontaniana, inona ny atao hoe FB aminao na Facebook? Mety samy manana ilazany an'izany FB-any, fa ny sasany FB, inona zany aminao? FB fialam-boly. Fialam-voly, eo foana. Fa ho an'ny sasany indray ny fialam-boly fangatana mba olana. Manana olana ohatran'izao aizakay misy mivarotra zavatra ohatr'izao. Ahoana kay fanao fa misy zavatra ohatr'izao? Fangatana mba olana. Misy zany sa tsisy? Zay ny azy ny FB. Fa ny sasany indray ny FB fampideram-bika. Kitik, kitik, kitik. Zay ny FB-any, fampideram-bika. Dia lasa hatramin'ny matory ambany amin'ny mana dia mampidera-bika matory. Dia gaga ianao. Tsy lahy tsy vavy tsy kely tsy olo-dehibe fa fampiteram-bika. Ho an'ny sasany FB dia zao hoe fampitam-baovao. Misy an'izao marary hanino, misy maty mamangitsika amin'izao misy fivoriana ry fampitam-baovao. Fa ny sasany indray ny Facebook dia zao hoe fianarana baiboly. Zay ny FB, fianarana baiboly. Satria misy miposte fampianarana tsara ao, fa misy fampianarana mampimebe koa ao. Ary io aloha zaza mba dehideha fasana reny efa nitenenareo zay. Fa misy raha tian'Andriamanitra ianao dia manaova sem. Zarao amin'ny olona 5 tira ohatra ana fa ho avy fitahina aminao. Tana mandeha any. Andriamanitra tsy miankina amin'izany ny anazy. Fa zany fampianarana baiboly diso be mihitsy zany. Misy ve zany? Ary aza minomino reny fataro ny zavatra rehetra. Fa aza mananaova ny olona reny. Fa ny sasany indray ny FB dia zao hoe fitediavam-bolo. Bizina go. Varotra fiara mora, trano mora, fa tsisy vary mora aloha tao. Tsisy an'izany tao. Fa fitadiavam-bola ny sasany ny Facebook.
fa ny sasany koa ny Facebook dia zao hoe fanentanam-bahoaka. Ary hitantsika tara tany Egypte nampiodana natonga ny révolution égyptienne dia ny Facebook ny anisan'ny fitaovana angezabe nampiongana ny fanjakana tany. Fanentanam-bahoaka. Fanentanam-bahoaka manko misy zavatra tsara, misy zavatra ratsy. Fa ny sasany FB fanentanam-bahoaka. Fa ny sasany indray ny FB fitadiavam-bady. Tsy vitsy ny olona hitako nahita vady tao. Ary nisy olona fantatra ary tena kristianina tao no nifankahitany natonga azy roa ny vady. Samy zandrikely namako izy ireo dia tsy mifankalala, fa tao no nifankalalala tao dia mifandefandefa tao dia efa vao natao amin'izay ny témoignage dia hoe taiza nifankalala tamin'ny Facebook. Dia naninona koa nanaiky anao ny zavatra navoaka ny tao nahitako hoe ohatry ny mahafinaritra ity olona ity. Fa misy koa ny FB ny anazy dia zao hoe fisaraham-bady. Fisaraham-bady. Ary tany Angleterre anisan'ny facteur rehefa natao zany ny fanadiadina, tsy za ho any nanao an'izany fa fanadiadiana nataony manam-pahaizana zany. Anisan'ny loharano ray nampisaraka mpivady ny Facebook. Anka na mpivady ary tsy mifampikalala compte, tsy mahazo mena ny mot de passe. Ary tsy azo kitihana ny telefona vao kitihana ray avalao telefonako. Aza kitihana ao raha. Ny tanora ary ianao kay mbola miresaka amin'ilay ex-anao foana. Aloha izany misy ve zany? Fa ny sasany koa ny Facebook dia zao hoe fanalam-baraka. Zay ny FB-ny fanalam-baraka. Ao no mifanala baraka, ao no mifampiteny ratsy. Ka na ny fiangonana ary misy mifanala baraka ao amin'io. Fanala baraka. Ary zany ny anazy no anaovany an'io. Fa ny FB ihany koa dia ho an'ny sasany fitondrana mbavaka. Hoeto mbavaka. Hoeto mbavaka. Fitondrana mbavaka. Dia eo le mahatonga antsika hoe misy fahatsarana io ary misy faharatsiana. Misy tombontsoa io ary misy fahatiantoka amin'ny fiainan'ny olona. Fa mila manana équilibre. Mila mahay mandanjalanja. Fantaro ny zava-drehetra. Azony mafy izay tsara. Fa dio ny fanao ratsy rehetra. Ka raha mitentsika hoe kristianina sy ny Facebook dia mila mametraka an'ireto fanontaniana reto. Alohan'ny anaovana an'ilay hoe j'aime, commenter, partager. Zany manko zao no lamako tena malaza amin'izao fotoana amin'ny le tarika indray mirany arivo taona fahatelo. Les générations troisième millénaire. Ny olona taloha be nanao lamako dia mitiaky nefatra izy. Avereno dia mitiaky nefatra izy satria dikany hoe avereno nefatra. Dia atambaro dia mitiaky mbalo izy. Fa tety arina ny vilana kely izy. Lamako mitiaky nefatra izy. Avereno lasa mitiaky mbalo izy. Nefa hoe avereno. Dia atambaro dia lasa ray le izy. Dia ny kristianina hoe lamako tia Jesosy. Lamako tia Jesosy. Avereno tia dia tia Jesosy. Dia ny avy ny Pays-Bas indray. Ny olona ny Pays-Bas indray rehefa lamako zangadadala, samako zangamamala, lamako zangadadala, samamala, sazokola. Tabako, ela! Faneniny vokovoko manga indray. Lamako zay tsy manao an'ity, lamako zay tsy manao an'ity, lamako zay tsy manao an'ity, tsy manao an'ity, tsy manao an'ity. Fa
faneniny mpanao Facebook, lamako j'aime, lamako j'aime, avereno j'aime, commenter, partager, atabako publier. Ka alohan'ny anaovana an'izany dia mametra aloha reto fanontaniany reto, alohan'ny anaovanao j'aime alefa ny zavatra alefan'ny olona, alohan'ny anaovanao commenter ny zavatra alefan'ny olona, alohan'ny anaovanao partager ny zavatra alefan'ny olona, alohan'ny anaovanao publier zavatra ray, dia mametrahana reto fanontaniana reto: raha kristianina ianao. Voalohany, manoloana fampiasana Facebook dia mila mieritreritritsika, tsara ve zany, tsara ve zany, ara zavatra tsara dia zarao, rehefa zavatra ratsy dia supprimeo na maskeo. Satria isika natao hampita zavatra tsara ary natao hiaro ny zavatra tsara eo amin'ny fiainana. Fa samy mampiasa solomaso ny olona ao amin'io. Misy solomaso mainty dia zay jerenao dia maizina daholy, fa misy manao vert correcteur, zay jerenao dia ahitsy ny fomba fijery azy. Ary tsika manoloana ny Facebook dia mila mampiasa vert correcteur fa tsy mampiasa zavatra mainty. Fanontaniana faharoa, rehefa mampiasa an'io dia mila mametraka fanontaniana: marina ve zany, marina ve zany ka tokony publieko? Fa misy mipublier zavatra tsy marina. Marina ve zany ka mila partageko? Marina ve zany ka mila j'aimeko? Marina ve zany ka mila commenteko? Fa rehefa tsy marina dia aza mitsikombakomba ny zavatra tsy marina. Ary io a fomba famitana be dehibe ny ao anatin'io Facebook io amin'izao fotoana. Fa mila fantaro ny zavatra rehetra. Azony mafy zay tsara, fa dio ny fanao ratsy rehetra. Manoloana ny fampiasana ny Facebook dia mila mametraka fanontaniana: ilaina ve zany, ilaina ve ny commenter an'izany? Tatray tsy ilaina akory avela ho any, ifamalimaly amin'ny zavatra tsisy dikany eo. Ilaina ve mipartager an'io? Tatray zavatra tsy ilaina akory, dia io ny andaniana andro, andaniana fotoanao. Ilaina ve zany? Fa raha ilaina dia ataovy, rehefa tsy ilaina adabo ihany. Fanontaniana mila apetraka dia zao: fahendrena ve zany, fahendrena ve no mitenen'izany, fahendrena ve mandefa n'ireny sary reny, fahendrena ve no mamaly an'ilay olo, fahendrena ve no mizara ny zavatra lazain'ny olona. Apetrao ny fanontaniana: fahendrena ve? Fa tsika natao hampiasa saina. Manoloana ny fampiasana ny Facebook dia mila mieritreritritsika: mampandroso ve zany, mampandroso ve zany, sa vao maika manimba sy mampembotra olona? Fa ny zavatra mampandroso ataovy. Misy olona anankiray atao aminareo izay tsy tononoko ny anarana, mandefa tenin'Andriamanitra ho ana foana. Dia izy zao hoe: saotra anao a Tompo fa vanginao amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny mpanomponao. Satria mino aho fa ilay olona rehefa mizara reny dia mba mivavaka koa izay inona ny tenin'Andriamanitra. Juste tena verset biblika, tsy misy commentaire, tsy misy ininona, fa tena hoe tenin'Andriamanitra. Fa mampandroso anahy aloha ilay izy, mandray an'ilay izy. Dia za koa tsy manao commentaire ilay izy, fa ataoko ohatran'izao fotsiny. Satria fa misy commentaire indray dia mbola misy commentaire manaraka dia mandamy fotoana. Commentaire dia lasa hoe commentaire oh, commentaire oh, commentaire oh, commentaire oh, 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 oh.
mandany fotoana le hoe lazaiko anareo fanontaniana mila apetraka rehefa manao Facebook amin'ny maha kristianina anao de reo positif ave le zavatra tsara ave, zavatra marina ave, zavatra tena ilaina ave no miresaka sy mizaran'izany, zavatra ampahendrena ave, fahendrena ave zany, ary tena mampandroso ve zany zavatra zaka. Rehefa tsy zany reto aza manao aza mandany andro amin'io fa mila mierikeritra vao manao zavatra, fa tsy manao zavatra vao tonga saina. Fa be dehibe no nandefa zavatra zay vao tonga saina amin'ny commentaire nataon'ny olona tao. De mila mametram-panontaniantsika manona ny fampiasana an'io. Soratra masina de mazava ny lazaina. Aoka tsy aleoko ny vavanareo zay teny maloto, fa zay tsara ho fampandrosoana arak'izay tokony anaovana mba azon'ny miaino fahasoavana. De ataoko ohatran'izao indray le izy. Aoka tsy avoakanao Facebook zay zavatra maloto, fa zay zavatra mampandroso arak'izay tokony anaovana mba azon'izay mijery an'ireny zava-tsoa amin'ny fiainana. Foto-kevitra ara-tsoratra masina zany. Ary zany ny fijoroana vavolombelona kristiana. Vao mijery fotsy angenao ny statuan'ny olona anankiray, ny profil, ny publication, de azonao tsara tsy-aina hoe olona manao ty olona ty. Fa misy mitony tena kristiana fa ao anatin'ny Facebook fanalam-barakany be dehibe ao. Misy mitony tena kristiana fa fampiteram-bikatsy no asehoanao de arakaraky ny fiovan'ny lalam-panorenany de miova indray ny sariny, miova indray ny lalam-panorenany de miova indray ny sariny. Sany no ampiasany an'io. Mampandroso ve zany? Mampandroso ve zany? Ny kristiananao ny sarobidy manoloana ny Facebook de ny foto-kevitra nambara ho an'ny Titosy. Miaraba makitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe rehefa novonjeny ianao Titosy olona tanora de nanarina tsara mihitsy. De atao zany hoe Titosy zany amin'le vanim-potoana ohatran'izao. De nahoana ny lazain'ny Paoly anazy? Efa niraisinao ny famonjena. Efa mizara ny famonjena ny olona rehetra ianao. Fa ny famonjena niraisinao de mampianatra anao anda zay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo zao. Ka manoloana an'io ianao de mila manana esprit de discernement araky ny toe-panaraka an'Andriamanitra ve zany. So de mitarika amin'ny filana fotsiny zany. Ary indrindra ny fampianarana ny teneny de zao hoe ary ho velona amin'inona o no ny. Zany hoe manana inona? Maîtrise de soi. Manana fifehezan-tena. De ho velona amin'io sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ary tena hoe manana etika kristiana. De any amin'ny Facebook any ahitana hoe manana etika kristiana zany olona zany. Ary vakiana fotsiny ny fitenenan'izay. Fa aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao. So misy fanontaniana aloha, fanamariana na fanapikevitra na fantsiana 10 minitra ihany, fa efa tsy maintsy tokony handeha afaka 10 minitra. Eny tompoko. Mety misy micro ve azafady indrindra? Ao e. Aloha fa zay mahafinaritra antony afaka mandehandeha tony. Misaotra tompoko.
mazava dia mazava be ny fanazavany zoky ami teo a ny momba n'le Facebook dia hoe le izy zany hoe misy tsara misy ratsy dia teto ampipetrahana teto a na tsiaro le tao edena le Genesis 3:7 le nataony devoly tamin'ny Eva hoe anko fa reo izy efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo a ny hazo rehetra ao amin'ny saha dia ozy izy Eva hoe anka le anankiray ihany tsy azo hinananay dia ozy izy ny devoly mitovy an'Andriamanitra nareo dia nijery izy dia tsara ho fihinana le hazo dia nihinana izy dia hitantsika moa vokany tiako tenenina hoe le Facebook zany a hitako hoe mitovy amin'izay ozy ny devoly hoe tsara io ka misy ahafahana mitondra mbavaka ahafahana mahazo vady fa raha tsisy raha tsy tambola tsisy ny Facebook afaka nitondra mbavaka olona zay zany le tiako resahana dia le izy tsy na ao anatin'ny vaomera amin'ny fanabeazana sy ny ankonana ako a dia miainy be da be le tanora satria efa tena miaina ao anatin'izany ny fiainantsika indrindra eto Madagasikara dia hitantsika le vokatra isaky ny fiarahamonina isa-tokantrano dia ny andrasanay zany a inona olona telo ihany atambatritsika olona telo ihany azafady misy ve fantaniana fanamariana fanapikevitra ao fa zany ke tsy maintsy andeha azafady fa tena mbola maly misy fiangonam-bola mangy fahoriana dia tsy maintsy tonga any amin'ny 12 sasany tsisy tsony hita mihitsy fa tsy any ambositra tsika ok ary zay le teneniko hoe samy mana ny fomba fijeriny ary ny fomba fijeriny olona anakay tsy voatery ho vérité absolue conviction le izy azareo fandresen-dahatra le izy fa tsy voatery ho fahamarinana fototra ary na io Facebook io ary ny teneniko anareo tsy be dehibe tsy mitovy hevitra amin'io fa saingy zao ny fahendrena ajaony olona izy azy resy lahatra ianao mandehana araka ny lalana maharesy lahatra anao tsy resy lahatra ianao mandehana amin'ny lalana tsy maharesy lahatra anao azareo fa raha resy lahatra ianao misy fitaizana mila tokony atao aminao tsy resy lahatra ianao mila fitaizana koa manaraka an'izay fa zao fotsiny mila tadidina tsy afaka miala amin'ny vanim-potoana sy ny fiovan'ny fiarahamonina ny fiainan'ny kristianina ary zay le niteneniko teo le hoe ny antsika foto-kevitra tsy miova fa ny fomba fiainana tsy miova ninonina zavatra mety miova manodidina atsika dia miverina tamin'le niteneninao ianao zany zao raha azoko tsara dia le ankilany manao hoe tena tsy ilaina io fa voaly devoly be io dia mety tsy hoe izay satria devoly le niteny le hoe aza mihinana an'io dia hoe fakapalahy io zany tentation dia misy indray mety hiteny eo tena tsara tamin'izy ty manko raha nana fotoana dia atony pour atony contre dia atony mpanelanelany tsy manakevitra zay manko mba izy dia tsy conférence de mamo izy ty zany fa fampianarana dia zay zavatra lazaiko eto mety fandresen-dahatra manokana koa tsy voatery ho vérité absolue fa mety fomba fijery zavatra ray hovaliko atao anatin'ity famitianany ty angamba zay raha tsy voavaly dia maka fotoana kely miresaka le izy fa ny tenin'Andriamanitra mahasoa koa fampianarana fandresen-dahatra fantsiana zay diso fitaizana ao amin'ny fahamarinana ny fehiny dia zao ny baiboly dia nampianatra atsika tsy anakipo-maso manoloana ny zava-misy nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde eto amin'izao tontolo zao sika fa tsy namany zao tontolo zao ary tsy manao ny fanaony izao tontolo zao ary le tsy fanao n'izao tontolo zao foto-kevitra le izy fa tsy le zavatra atao fisainana le izy dia eto amin'izao tontolo zao anao samy manao zavatra fa ny fisainana anaovana azy no tsy mitovy azo arao dia arak'le nitenenina tamin'ny Titosy
rehefa nandray ny famonjena ianao lavo izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra fa manana inona amin'ny zavatra rehetra no ny zany hoe ao anatin'le izy a dia miteny Paoly ny tanorany hoe zany ny tena voateny amin'io hoe Titosy voateny a fa Timoty koa voateny amin'ny mahatanora azy. Ahoana ho sisy Paoly tamin'ny Timoty koa? Maninona azafady? Mahonona tena amin'ny zavatra rehetra. Ny fahonona tena nefa dia tadidio tsara. Teny malagasy atao hoe tena. Fa rehefa tsy mamono tena dia maty tena. Teny malagasy ofisialy zany a, fa le fomba enona azy indraindray no maloto ny sofintsika. Sofintsika ny maloto fa tena teny malagasy zany. Rehefa mamono tena ny olona, ny fahonona tena dia vokatry ny fanahy. Ary ny vokatry ny fanahy dia zao, maîtrise de soi dia vokatry ny fanahy. Fa betsaka ny olona ny voafatotra io Facebook io. Tsika tsy natao fehezina zavatra fa natao ifehy zavatra. Tsika tsy natao anjakana reny zavatra reny fa tsika natsoan'Andriamanitra n'inona anjaka amin'ireny. Mazava ve azafady? Tsika natao anjakana reny fa ny zavatra misy a be dia be ny voafatotra. Talohany tele ny tena namatotra ny olona dia amin'izao vao misy hoe canal sat zao hoe indraindray tsy dia reny tsoa zao mamatotra ny tanora. Fa faly ery mahazo chaîne vaovao, misy chaîne vaovao indray hoy kitrika, misy chaîne vaovao indray hoy kitrika, dia mitombo le chaîne. Azo zany ao. Ary betsaka ny voafatotra io Facebook io. Ka any am-panaovandosy ary dia mbola mikosika ihany. Azo zareo tsara le izy. Dia mandeha nisy mpivady vao zay dia niteny le vehivavy ka mia mba teneno izy io fa izy dia mikosika foana ny fiainan'io. Rehefa miditra ao WC eo izy dia ela be dia ao foana. Petraka ao zay samy ao mpandrino. Rehefa avy eo izy mbola eo mikosika eo ihany. Be dia be ny olona lasa drogo anazy io. Ary ny zavatra rehefa ataonao tsy amin'ny olona, tsy resaka Facebook ihany io, dia fahotana zay. Na asan'Andriamanitra azy. Iza hoe kratsinina be dia be ngeny manao asan'Andriamanitra lasa drogue. Sampana ato dia sampana ato dia sampana rida. Tsy manam-potoana anao anazy na ho an'ny ankonany tsony azy. Sa tsy alaizy mihitsy raha fa tsy manao ny asan'ny tompo. Dia adino izy Jerosalema. Fa Andriamanitra raha mampianatra ny olona dia mampianatra ny olona amin'ny onony. Inona ny antsoko anao, tiana asaiko ataonao mba hampivelatra ny fiainanao. Fa be be ny tratra ny drogon'ny Facebook amin'izao fotoana. Ary rehefa tratra dia mila atao inona? Mazava ho azy. Fa manomboka any amin'ny ray aman-dreny io, ny zanakao ve? Ny telefônina afaka mipetraka any aminy 24 heures sur 24. Ditra fa rehefa mbola le kelikely latsaky ny 12 taona izy. Sa misy discipline hoe rehefa misivy ny telefônina aty amin'ny dada sy reny daholo. Ka chargeny, eto misy prise multiple. Ny any ataoko an'izany ny zanako. Ka zay re papa, tsy misy. Satria mamatotra io. Ary hitantsika tsara fa ny Facebook tsy mifidy taona. Misy ankizy, misy tanora, misy olon-dehibe. Ary amin'izao fotoana ange dadabe sy bebe ary ny tena voafatotra hoe tsy manam-potoana to dadabe sy bebe dia izy mba miresaka amin'ny zafikely any an-dafy mandefa sary. Andefa sary day a dia rehefa avy eo izy tsy hoe ahoana no fanaovana aty? Aiza le tsindrina mandefa an'le zao? Aty aminareo ihany ny tsisy izany. Fa ny tena gravy ho an'ny kristianina ray aman-dreny tsy mampianatra ny zanany tokony atao. Ka na kely ary izy dia hampanaovina ny tsy fanao. Misy ankizy
latsaky ny 3 taona dia manao Facebook. Nefa fantatsika tsara fa ao anatin'iny dia misy klikena karaha vao moins de 13 ans anao ka mametraka ny date d'anniversaire anao marina dia tsy accepté. Dia misy ray aman-dreny mahalala ny zanany tsy ampy-taona dia nefa mamela ny zanany anao Facebook. Inona ary ty? Zaro amin'ny lalany tokony alehany zaza fa na lehibe ary izy hiala amin'izany. Fa tsitrika ray aman-dreny no mametraka lalàna momba ny Facebook ao an-trano raha mbola akizikony ankizy. Zanako nitomany, zanao Facebook tsy manao lahy. Ny anona manao daholo ny cousin cousinenay namanay fa 4 taona lahy 11. Ay dao atsika lahy non le izy alefa le compte alefa amin'ny date d'anniversaire amin'izay. Firy ny anniversaire ny lahy 2004 tsy accepté. Ahoana mangina ho azy iala. Avy eo tonga 12 ans dia nanao dia zany nandefasa ny demande d'amis voalohany vao tonga. Misy zavatra tokony tsy resantsika roa lahy ve fa fantatro ny tiany papatenenina zany ange ny antony nandefasako amin'ny papa an'iny demande iny voalohany fa tsy izay zany le te tonga dia supprimer lahy io zao dia zao. Iray aman-dreny apetrao ny autorité, apetrao ny autorité amin'ny fitaizana ny zanakao manoloana ny tontolo manodidina misy azy. Aray amin'izay ny fampiasana iny ny Facebook. Mazava noho izany aza mampandainga ny zanakao mbola kely. Dia raha manao an'izany ny zanakao ka manao Facebook rehefa mody raha tena kristianina ianao supprimer o. Aza mampandainga, aza mitaiza ny zanakao amin'ny lainga. Noho izany mila tezaina isika fa natao endrandra ny lanitra fa tsy endrandra ety ambany tany. Fa ny génération amin'izao fotoana tête baissée etsy foana. Ka na manao voyage ary tsara be le paysage iny tsy azy jerefa ety avy anao lany téléphone mba jereo ry fa misy fotoana mila manao an'izany amin'ny zanakao. Fa ny génération amin'izao fotoana génération tête baissée. Dia tadidinareo tsara le jeu anankiray le hoe inona moa Pokémon Go tany andafy tamin'io fotoana ny voany io fa mijery olo-dehibe rehetra dia na olo-dehibe na ankizy mandeha dia miondrika ohatr'izao fa maninona ary le olo misy zavatra very ampijereo iny olo misy zavatra tsisy zavatra very dia ve hoe misy very lakle na ohatr'izany satria petrapetraka amin'ny zaridaina izay dia misy koa mandeha aika izy kilalao amin'ny zavatra dia mitady biby dia avy eo mifandono olona tsy mifankalala dia mifampiresaka tapoka. Tena gavy le devoly fa iny koa no mampiasa an'io amin'ny fombany fa itsika ve mampiasa an'io amin'ny avantagesika. Tadidio tsara fa nanapahany Davida lohany Goliata dia tsy ny sabatry Saoly fa ny sabatra izy Goliata ihany. Azarao inona ny tiako lazaina Davida koa raha adaladala fitaovana zao tontolo zao ve ny ampiasainy amin'ny nono ny adversaireny fa zay mihitsy le izy raha ampiasa dia ampiasao amin'ny ampitraka olona fa tsy aninona ampitanondrika olona. Ary zany ny fanambongeza be ho atsika dia ao anatin'iny dia zao hoe mahaiza miaina amin'ny olona, velona amin'ny olona sy ny marina ary ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Ho anao izay manao Facebook ny teneniko amin'izany mahaiza manana maîtrise fa io ane ny devoly mitady hirika foana koa mitehana anao e fa fantaro tsara ny zava-drehetra azony mafy zay tsara. Dia hoy Paoly mba makitsika ary na inona ny inona ataonareo fa tsy hoe ary na inona ny inona ataonareo afa-tsy Facebook fa tafiditra ao anatin'izay koa io ho an'izay mampiasa an'io dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra, ataovy hanitarana ny fanjakan'Andriamanitra.
fa azo ataony mampiasa an'io ary amin'izao fotoana le mandehana mitoriny filazantsara amin'ny olombelona dia tsy mila mandeha ianao hoe kliky fotsiny dia afaka manitatra ny fanjakan'andriamanitra ianao, kliky fotsiny dia afaka mijoro vavolombelon'ny kristy ianao, tsy amin'ny filazana hoe ary za taloha dia nanao zao mpanao zao fa ny fomba fiainanao, ny publication ataonao hitan'ny olona hoe misy fahendrena, misy tsara lahitara. Ary zay le amin'ny tanora aoka tonga fianarana ho an'ny mino amin'ny fiteny, amin'ny fitiavana, amin'ny fitondratena, amin'ny fahadiovana dia ao anatin'ireny mila ahitana an'izany. Noho izany mila hita taratra eny amintsika ny maha kristianina antsika, ninona nataonao dia aoka ho hiteny aminao Kristy. Misy hira anakay izay tsy haiko le manao an'le hira fa mahafinaritra le izy hoe aoka ho hita aminao Jesosy, aoka ho hita aminao Jesosy hoy izy. Dia mila hita eny amintsika hoe kristianina io olona io, kristianina io olona io. Noho izany ny Kolosiana 4:5 ka hatramin'ny 9 dia milaza an'izao, mamaky isika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ivory, araraoty ny azo anao vatsoa, aoka ny fiteninareo soavana mandrakariva, ho mamisiry mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Mandehana amin'ny fahendrena amin'ny fampiasana an'izy io, araraoty ny fisian'io fitaovana io ampiasana fitaovana. Jereo tareo tsara fa manao annonce amin'ny radio ianao a, annonce tsy 3 minutes akory a, 10 000 ariary. Manao annonce amin'ny gazety ianao a, olona maty anankiray, tsy haiko na 300 000 ariary izy zay. Etsy amin'ny Facebook ianao a, kliky fotsiny, tsy mandovola. Ary zay le araroty amin'ny avantagenao. Ny anahy io anisany anakay ataoko fampitam-baovao. Manao publication anatin'ny ray andro hoe isy fivorina momba zao sy zao, tena tonga dia tonga daholo le olona, tsisy vola mivoaka. Inona zao no maharatsy an'izany? Alaivo ny sabatry Goliata dia ino ampiasaina aminona azy? Tsika ny fanitso fanasin'ny tany, raha mifanasina ny tonga matsatso, inona indray no asira azy? Fa ny vanim-potoana misy atsika, fomba ray ho ahafana mijoro vavolombelona maneran-tany ny fisiana io, tsy hoe io ihany fa fomba ray io. Noho izany io ahafana manatanteraka ny tenin'ny Tompo hoe mandehana manerana an'izao tontolo izao. Hatrany Chine, hatrany Canada, hatrany Koweity, reo mpiasa mijalijaly reo, matetika mandefa message amin'ireo satria manoratra amiko mifampahireza ndraika mi. Dia misy an'izay atao ao hoe groupeny atao hoe fiaraha-mivavaky ny vehivavy any Koweity. Dia afaka manao fampahirezana an'ireny olona ireny ianao. Araroty kristianina, ary tanora. Tsika FJKM dia nametraka tsara mihitsy hoe aza menatra ny vavolombelon'ny tomponao. Aoka hita taratra ao mahavavolombelon'ny Kristy anao. Aoka izany no asandratra dia hiovan'ny firenena. Ary raha misy zavatra kidaladala ao, supprimeo, maskeo, ary tonga dia hisoro namanao. Satria aza misakaiza amin'ny izao tontolo izao. Ka raha hitanao olona izao tontolo izao no alefany ao finotany, aza manaiky ho namany akory, ary aza matahotra. Fa raha menatra ny anarako ianareo sisy Tompo dia za koa maninona? Menatra anarako. Raha lava ny teny very ny soa, raha lava ny bozaka very ny kisoa, fa samy tsara na ny kisoa na ny soa. Fandehantsika hivavaka, raha ilainareo zay fampianarana teo zay misy tahiry tsara io amin'ny hery io, dia misy koa io amin'ny zozo io dia afaka mahazo an'ireny nareo raha ilaina. Vavaky tsika Tompo, saoranainao Andriamanitra manomenay fotoana ahafahanay niaraka teto. Tsisy miafina aminao ny toe-ponay sy ny zavatra iainanay andavanandro, fa niangatanay aminao. Omeo anay ilay fanainao masina, mpitaridalana, mpananatra, mpampahery, mpanolotsaina. Amin'ny fiainanay manontolo indrindra fa ny fampiasaina
reny fitaovana misy amin'izao fotoana ireny, dia reny tambazotra sery maro samihafa ireny, dia meo fahendreny izay, ary fenoy ny fanahinao izay, fa raha tsy manana ny fanahinao izay, dia manjary tsy mahalala honina. Dia mahatoky izay tompo, fa renao zany vavaka izany, fantatrao ny momba anay, ary tsisy miafina aminao, izay zavatra ataonay any amin'ny miafina any. Ny teny maro tsy loazany ho tao ianao, dia ifonako aminao raha misy teny tsy araka ny sitraponao, nambara ny mpanomponao tsy mahasoa teto. Koa izay rehetra teny tsy avy aminao, aza vela azo faka na amin'ny fo, na amin'ny fisaina ny reto olonao reto zany, fa izay teny tsara avy aminao kosa, dia aoka ianao no